Faly miaraka antsika rehetra indray nao an'ity vidéo fohifohy ity zany hanazavana aminareo indray ny tohin'ny kilalaoko teny. Kilalaoko teny moa ho an'izay mbola tsy nahafantatra dia kilalao ao amin'ny Android, application anankiray izay installena zany avy ao amin'ny Android ilay izy. Dia ity kiteny ity, ny version manaraka zany izao dia 1.14, azonao jerena etsy ambany etsy hoe 1.14. Raha ohatra zany ka mandritra amin'ny version 1.14 ianao manao mise à jour amin'ny version 1.14 dia mahita zavatra vaovao ohatran'izao. Rehefa manokatra an'ilay izy ianao dia ny zavatra hitanao voalohany koa alongany dia amin'ny teny frantsay ilay izy. Ny antony dia satria tseken'ny Google zany officiellement ny teny malagasy. Raha ohatra ka hoe nisy publicité na ohatran'izany dia nataoko teny frantsay aloha ilay izy, fa avy eo ho an'ny finday vaovao aty aoriana zany dia afaka manindry an'ilay saina malagasy dia miova amin'ny teny malagasy ilay izy. Ho an'ny finday sasany mety tsy hisy an'izay fa dia miafy amin'ny teny frantsay zany. Dia iny ary ny zavatra vaovao dia tsy ninona zany fa ity bouton anankiray ity hoe défi na hoe fanandrana. Amin'ny fanandrana anazy zany dia tsy ohatran'ilay anankiray ilay hoe lalao. Ilay lalao teto amin'ny ankavanana zany dia tsy miova fa ohatra mahazatra ihany ianao milalao irery, fa ito amin'ity fanandrana ity dia milalao ianao misafidy ny lalao ataonao dia avy eo misy mamaly an'iny lalao iny. Ny safidy ny lalao ataonao izay dia hoe misafidy ianao hoe isa firy no ampiasainao ao anatin'ny firy minitra, dia avy eo litera firy ao anatin'ny firy minitra, dia avy eo ny olona mamaly an'iny arakan'izay safidinao izay. Idirantsika avy hatrany ilay izy dia mazava. Rehefa manindry an'ilay fanandrana zany ianao dia mangataka compte izy aloha raha ohatra ka mbola tsy nampiditra compte, satria mila mampiasa an'ilay compte Google zany ahafahana mitahiry an'ilay fanandrinana. Dia tsindriana zany hoe hampiasa compte Google. Raha ohatra ianao ka mbola misy compte Google ao anatin'ny telefaonina, ao anatin'ilay kiteny efa nampiasainao dia tsy miova zany iny. Dia tsindriana ilay hampiasa compte Google dia misafidy ianao hoe iza ilay compte Google ampiasainao. Zaho zao mampiasa an'ity anankiray anahako ity. Dia rehefa tafiditra ohatran'izao aho dia miverina eto amin'ny lalao, eto amin'ny trano zany trano fandraisana, dia manindry an'ilay fanandrana amin'izay. Rehefa tonga amin'ilay fanandrana ianao dia misy safidy maromaro eto, fa ny safidy voalohany moa zany dia ilay lalao misokatra. Ny lalao misokatra zany dia hoe efa nisy nanomboka lalao teo dia hitanao eo daholo ilay lalao milahatra eo ambany eo ilay izy. Raha ohatra ianao ka hoe te hifanandrina amin'iny olona iny dia tsindrianao fotsiny hoe iza ny olona hifanandrinanao. Fa noho ity hoe vaovao zany dia mbola tsy misy an'izay lalao izay eo amin'izao, fa ianao manomboka ny lalao. Ianao koa zany afaka manomboka lalao vaovao foana raha ohatra ka hoe te hanao lalao vaovao ianao dia ny olona hifanandrina aminao rehefa avy eo. Tsindrintsika ilay hoe hanomboka lalao vaovao, hanomboka lalao. Ny zavatra eto dia mitovy amin'ny teo aloha ihany. Afaka misafidy ny isan'ny litera ianao manomboka hatramin'ny 4 ka hatramin'ny 7 dia misy an'ity anankiray mifangaro ity. Io mbola tsy nisy teo aloha. Dikan'ilay mifangaro dia afaka ny lalao ataonao zany dia sady misy indraindray 7, indraindray 9, indraindray 4, indraindray 5 litera. Tsy fixe ohatran'ilay teo aloha zany. Dia ny zavatra miavaka anankiray koa dia ny faharetany. Izany hoe rehefa tapitra zany ity faharetany ity dia mijanona ilay lalao dia avy eo asehony eo ny isa azonao dia anjaranao amin'izay no anjaran'ny olona amin'izay no mifaninana aminao amin'iny zavatra iny. Ataontsika amin'izay farany tsotra indrindra zany mba ahafahana mahita hoe inona ny zava-baovao. Ohatra hoe iray minitra litera 4, na ataontsika hoe litera mifangaro iray minitra. Dia rehefa manindry an'ilay hoe hanomboka zany dia manana iray minitra hitako eto ankavanana eto ny fotoana, ary eto ankavia ny isa azo. Ny isa azo dia anankifolo, folo isaky ny mahamarina. Raha izao zany satria tiako nanao an'ilay hoe mifangaro dia lasa isa 7 aloha ny ataony voalohany. Dia ohatran'izao manao ohatran'izao tsy haiko na marina na diso dia averina. Dia ny zavatra anankiray ihany koa rehefa hoe afaka mamerina ohatran'ny teo aloha ihany, fa rehefa tianao averina daholo izy dia tsindrinao elaela fotsiny dia miara-miverina daholo. Iny izao marina ohatra dia mahazo isa 10 aho zany. Iny izao marina dia mahazo isa 10 koa tamin'iny. Dia rehefa fanamarihana kely fotsiny
rehefa mijery an'ilay dikan'ny teny ianao dia mijanona ny fanasana fotoana. Jereo izao tsy hita tsara moa izany fa mijanona 3 segondra ako teo 3 segondra sisa dia mijanona tsy mandeha moa iny fa afaka ny dikan'izany satria ilay teny koa dia fanabeazana ihany, fampianarana ihany, dia afaka mamaky tsara ny dikateny izany ianao alohan'ny hanohizanao lalao indray. Dia rehefa ho tapitra ny fotoana dia tonga dia miteny hoe izay tapitra ny lalao dia ireo daholo ny teny nampiasainao sy ny isa azonao. Izay izany. Afaka manao lalao hafa vaovao indray ianao manindry an'ity na afaka hiverina amin'ny teo aloha. Dia rehefa miverina eto izany dia mazava ho azy izaho tsy mahita an'ilay lalao misokatra iny fa ny olona hafa miditra mahita an'iny lalao iny eto amin'ity hoe lalao misokatra eto ity. Dia ny ahitako an'iny lalao iny izany dia eto amin'ilay lalao natomboko. Ireo izao ny lalao natomboko dia hitako ato amin'indray ny lalao rehefa avy manao lalao rehefa avy mifaninana amin'ny olona, mifanandrana amin'ny olona ako dia rehefa vita ilay izy dia hita ato amin'ny hoe lalao vita. Dia hita hoe izany ny isa azon'ny anankiray sy ny isa azon'ny mpilalao sy ny hoe inona ilay karazana lalao natao. Dia ato amin'ny farany ny lalao nikeko izany hoe lalao natomboko ny olona dia lalao nosokafan'ny olona dia nidirako dia rehefa ohatra ka vita hatramin'ny farany izy dia mitrangy eto daholo koa ny lisitra. Izay izany ny zavatra mikasika an'iny amin'ny ankapobeny rehefa hivoaka moa izany ianao dia mivoaka tanteraka. Izay fa dia misaotra.